Ilaina amin'ny tsy fanantonana tobim-pahasalamana sy amin'ny fanaovana resaka vaksiny zany a dia voalohany aloha dia eo amin'ilay resaka halavira-toerana lavitra ny misy an'ny toerana tobim-pahasalamana. Manarakaraka izany a eo amin'ny tsaho zany mbola matanjaka dia mila atao mafimafy kokoa ny fanentanana. Ary manarak'izay mila raisina tsara zany ilay olona amin'izany hoe mila mifankahazo am-po tsara amin'ny olona mba tsy hatahotra izy anatina tobim-pahasalamana sy hanao vaksiny. Taloha zay a nisy an'ilay herinandro amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza iny izay atao indroa anatin'ny taona fa amin'izao zany a tsapa hoe tsy ampy izay dia lasa natao routine zany ilay izy a lasa eny amin'ny CSP misy routine. Manampy an'izay a misy ihany koa fanaovana stratégie avancée izay andehanana any amin'ny fokontany zany mba hitaomana ny olona zany. Rehefa amin'ny routine moa zany dia ilay fanao eny amin'ny CSP atao vaksiny dia misy fizarana odikakana sy vitamina A dia ohatr'izay ihany koa ny ataonay eny amin'ilay stratégie avancée mitovy tsara zany ny zavatra atao a eny anivon'ny CSP sy any anivon'ilay communauté. Misy antahan-tsoroka anisan'izany ireo manampy amin'ny CSP dia ireo bénévole mandeha mifandimby manao stratégie avancée dia mifandimby mijanona eo amin'ny CSP. Ankoatran'izay ireo agents communautaire izay eny anivon'ny fokontany. Misy ihany koa moa zany ireo ONG izay tena manampy be dia be kokoa amin'ny fanatanterahana ny fanentanana sy ny fandresen-dahatra.